Kingam-panahy nampitondra lohateny hoe haino amanjery. Mahaiza mihaino ary koa mahaiza mijery, mba hafantarana ny vaovao miparitaka eny amin'ny rehetra ireny. Misy ny vaovao tsara sy misy koa ireo tena ratsy, eny amin'ny gazety sy ny radio ary ny fahitalavitra. Aza hadino fa izay mahara-baovao tsy laozan'ny toetrandro, ka ilaina sika ny maharaka an'izany foana isanandro. Na amin'ny lafin'ny gazety, na amin'ny lafin'ny radio, na ireo fahitalavitra, dia izy avokoa izay ka ao anatin'ireo no azahoana ny zava-misy tokony ho fantatra. Na aiza ny toerana iainantsika dia misy vaovao mitranga avokoa, indrindrandrindra fa rehefa any ampita vao maika ahitana an'izany tokoa. Ilaina hatrany izany ny rehetra mba mahara-baovao ary karohana mihitsy ny zava-piseho amin'izao fotoana izao. Efa fantatsika amin'izany fa ilaina mihitsy ny karazana haino aman-jery, ka ho antsika izay mbola taraikiny amin'izany miezah ihany manaraka mba tsy ho very. Raha toa ka mbola tsy manana dia mitadiava vahaolana ny hividianana, eny fa na dia tsy misy aza ny eo am-pelatanana. Kanefa leo mihitsy no mahafantatra izay vao tantaraina. Mahazo toa ny mijery ny vaovao ary manaraka ny haino sy ny zava-misy. Koa mba hampitao ihany amin'izay tsy mahafantatra, eny fa na dia ireo ankizy. Izay zany ilay izy ka aoka hanara-baovao hatramin'ny farany, na dia iaraha-malala aza fa misy ihany ny mistery. Fa aza mihemitra mihitsy amin'ny fikarohana samihafa ary tohizantsika foana ny fenoana ireo haino aman-jery. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black, haino aman-jery. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe ialako anao fa tsy mahavita azy, tsy misy raha atao afa-tsy ny vazivazy, manany ihany olona be fahatany ary tsy mba mifidy ny tokony hanaovana an'izany. Mahasorena mampite hamelaka tehamaina indraindray, ka aleoko fotsiny no miala fa sao dia hanimba anay. Rehefa misitaka ny olona dia mba mitongava saina, ary rehefa fantatrao ilay tsy tiana fa tsy izany foana no atao resaka isa maraina. Mandrapitsy ny fiovana dia aleo aloha tohizana ilay fialana. Tsy hoe ianao no tsy tiako, fa ny toetranao mampite hamely tiako. Aza manao toy izany intsony mba hitiavan'olona anao amin'ny fony. Ratsy tokoa izany hoe ialan'olona, fa ny tena tsara dia ny olona izay mitangorona sy mitakosona. Tsy izaho irera nefa no miala fa ny rehetra. Raha ohatran'izany tokoa dia tena efa mampieritreritra. Miova haingana fa ny anaranao akory tsy ho fafako. Fa rehefa miova toy izay ianao, marina mafy raha mba ialako. Ianao dia tena mendrika ho tiavina, fa ity toetranao ity anefa no tena mahatsiravina. Ny toetra tsy mety io ry zareo dia haiovaina ary saina miara-mitsako. Ny toetra tsy mety dia azo ovana ho sy ialana ary samia koa miara-mitsako. Fa raha tsisy fiovana isika izay ao anatiny, tsoroko avy hatrany fa tena tsy tantoko, ka ny hafarany dia tsy maintsy
hialako. Nosoratany izaho Patrick na hoe Kinga Black. Kingam-panahy izay nampitondra ny lohateny hoe ianao iny, ianao iny aza mba azoko, fa raha sendra mihaona amiko dia mety ho matiko. Namitaka loatra mantsy ianao, no sady nararaotinao mihitsy ny fitiavako ho anao. Tsy haiko hoe fanahoana no nahavitan'izany, nefa raha nitoetra rehetra tsy possible avy tany am-boka tany. Tsisy ratsy vitako izay nataoko taminy, koa dia efa nijanona nanomboka teo fotsiny ilay fiarahana aminy. Ny ratsy toetra mihitsy no mpanao fahadisoana, fa ireo tsara saina kosa dia tsy mba manoro voana. Ka mety efa izany angamba ny valiny ny fialana tsotra izao, vokatry ny fitaka maro samihafa izay efa natao. Enjeny eritreritra tokoa mantsy raha vao mpanao ratsy, fa ny tena tsirariny kosa dia anao no saika nanimba n'ilay ho avy. Izaho tsy mamerina intsony raha sendra misy ny fiverenana, fa aleoko ny heloka rehetra izay vitanao no avelako avokoa, satria mba samy olombelona. Ny fanapahan-kevitra antsika rehetra aoka mba tsy ho anenenana, nefa ny tsara tokony atao mandrakariva mba manaova ihany tsara fiembenana. Aza hadino fa ny fiainana eto an-tany dia mandalo sy miserana, ka izay atao rehetra mba asiana fandiniana ary koa mba ferana. Izay zany no fandehany, ary hajanoko hatreo amin'izay ilay fanomezan-tsiny. Noho ny fahadisoanao izay efa voavela, fa raha ny fiverenana amiko kosa dia ataoko hoe tsia raha mbola ianao iny. Nosoratany izaho Patrick na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe izy mivady. Tamin'izay andro izay dia nisy olona roa nifanefitra tamin'ny tranonay. Izy ireo dia mpivady ara-dalàna sy olona tena milay. Tsy dia makalaky fa maneho ny hafaliana hatrany. Mpivady tsy mifankafohy ka mendry mpakasitrana hatramin'ny farany. Tsy hahenoana zavatra mahasosotra zany ny amin'izy ireo, na hoe resaka malotoloto sy hoeno izay avoaka ny feo. Ny adiady zany moa dia tsy mba hafantaranao an'izany na dia iray. Nefa raha ny famaliana ty misy ihany, fa hain'izy ireo no mandamina an'izay. Ny antony ahalalako an'izay moa dia amin'ny alalan'ny fakingana ara-panahy, fa tsy hoe ry zareo akory no mitantara an'izany aty aminay. Eny fa na dia ilay mur aza en des oreilles, ary tsisy fanarana fitsikilovana mihitsy zany fa tonga dia hay. Mino aho fa raha izy mivady dia tsy mba hisaraka zany. Sanatrian'izany fotsiny angamba raha tapitra ny androm-piainany sy ny anjarany. Raha izany indray moa dia tsy azo sahanina na hoe sakanina sy ho toerina, satria raha amin'ny ankapobeny dia mandalo an'izany daholo isika olombelona. Fa izy ireo koa ne tena anisan'ny mahafinaritra ary sokajin'olona tsy tia manelingelina. Ka ny soa ihany reny fianatra koa manaova ny mety hatrany fa mahalava velona.
Ny toetran'izy mivady ireo dia betsaka sy maro ary tsara laintahaka. Ho antsika tsirairay avy samia manakaiky na koa manao mihoatra toy io, fa aza mba ilaozana miahaka. Mahasondriana be ny miara-miaina tamin'izy ireo ary tsy mba mendrika ny ho very ankady. Fa noho ny filana ravinahitra ty moa ry zareo dia voatery tsy maintsy mandeha izy any alavitra, tsy iza fa izy mivady. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe Jésus. Jésus est le meilleur. Et c'est lui, c'est le vainqueur. Il est le plus fort. Jésus est toujours là, mais ce n'est pas mort. Jésus est le roi. Il est à nous tous, mais ce n'est pas seul à moi. Lui, c'est le Fils bien-aimé. Et il disait que aimez bien les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu a créé le monde. Son Fils fait toujours son rôle sur terre comme de la ronde. Marie-Magdalène, c'est la mère de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est un homme sentimental, donc il aime beaucoup des artistes. Demande ce que vous voulez à Jésus. Attention, il faut bien respecter le règlement vient de son Père avant de faire l'abus. Jésus est le Sauveur et Dieu est son propre Père. Joseph aussi est son père, mais à cause de la part de Dieu. Mais Dieu lui seul qui crée tout ce qu'il veut. Toujours meilleur et le plus fort, en plus très adorable. C'est qui? C'est le Fils de Dieu et vraiment favorable. Moi aussi, ma foi est toujours augmentée ô Jésus. Ça fait à cause de ça que je suis là et je ne suis jamais perdu. Écrit par Isao Patrick ou Kinga Black. Mpanoratra Isao Patrick na hoe Isao Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe hanitra, hianitra. Hianitra ilay vehivavy tena tsara sy be fitiavana. Izy ihany koa nefa no mendrika amin'ny tarika ao aminy sy be finiavana. Izany hoe hianitra ihany no mendrika. Raha izy aloha dia tena bika ary koa amanendrika. Anisan'ny vehivavy tokapo sy mahateo tia raha izy. Tsy mba miavonavona fa tena maneho ny sariaka izay tsy izy. Tsom-piainana amin'ny lafiny rehetra ary manana taizara-panahy. Aza adino koa nefa fa izy ilay mpanao fandaharana ento-panahy. Fa izaho Patrika moa no mpiofana azy tamin'ny resaka ohatr'izany. Ka izao izy dia efa maleo tena ka rehefa manao izay tiany ataony.
tia mihirahira izy ary tia manao fandaharana maro. Fa ny enti-panahy moa no tena mafisiny fa tsy dia afangaro. Na inona ny zavatra miseho ary na inona ny zavatra mitranga dia hiaretany, satria izy ilay vehivavy maharitra ny fery ka ho zakainy. Izy koa aloha dia tsy manaiky resinao zany eo amin'ny fiainana. Eny fa na dia efa mafy aza ny mahazo dia tsy asiany fitarainana. Zany hoe tena matanjatsaina tokoa izy amin'ny ara-moraly. Izy koa efa mpanakanto rahateo ka avoakany amin'ny alalany enti-panahy sy ataony amin'ilay normaly. Maneva sy mendrika azo tokoa raha ny fandalona n'izay sahanina. Maneva sy mendrika azy ary tena tsara sy izay fandaharana izay sahaniny. Fa raha ny aingam-panahy izay ananany sy alefany ity moa dia efa be ny mankafy daholo na avy anan-kilany ary koa na avetsy an-daniny. Koa manasa antsika mba hanaraka ny enti-panahy any-mendrika na hianitra, fa ahitana sy azahoana fananarana ny ao anatiny ary amin'ilay tena ankasitrahan'Andriamanitra. Mpanoratra izaho, Patrik. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe Imery tsy atosika. Tanàna madio sy mahateo tia ny ao Imery tsy atosika. Koa manasa antsika mba hitsidika ny any fa tena tsy mba mampandositra. Madio sy mahalala fomba ny mponina rehetra miaina any. Dia avy aby isika rehetra ho tonga sy ahita an'izany. Ny rivotra mitsoka moramora avy any aloha sy avy aty aoriana tena azahoana firavoravona tokoa ary indrindra ny hafaliana. Ny sakafo natioraly sy tena mahasalama dia tsy mba ho lany izany ry nama. Imery tsy atosika ilay ambanivohitra kely tena tsara ary koa mahasalama. Mandainga ianareo raha tonga aty ka hoe tsy ho tamana, satria io tanàna io ilay tena tsy ahitana fisalasalana. Eo amin'ny 20 kilometatra miala ny Antananarivo no misy azy ity. Ilay ambanivohitra somary mitokana kely izay fa tena azahoana fi. Mahavariana trano fa ahitana karazana sakafo maro samihafa. Ka dia tena mahafinaritra aok'izany koa aza mba mihafahafa. Misy trano mitsitokotoko maro ny eny ambanivohitra. Trano bongo misy ronono ireny ry nama, indrindra fa ny ao Imery tsy atosika. Rehefa ambanivohitra rehetra dia misy toy izany daholo. Fa raha ity Imery tsy atosika ity dia tena mampizaka hoe hoala holo. Tanàna misy tantara sy manana ny lazany manokana raha izy. Na amin'ny lafiny ratsy io, kanefa ny tsara no tena mibahatoerana izay tena tsy mba izy. Ka izay izany no mahakasika an'ilay tanàna iray izay any ambanivohitra. Ary tsy asiana resaka lava intsony amin'izay fa mba manasa antsika rehetra mba hitsidika ny ao Imery tsy atosika. Nosoratany izaho, Patrik, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe Krismasy.
Krismasy ty ny andro. Izy io tsy atao isan'andro. Krismasy dia isan-taona. Noely mamy mandavan-taona. Mankalaza azy ny tontolo. Ilay andro masina tsy voasolo. Fifaliana tsy soatra zany. Rehefa tonga ny fotoanany eto an-tany. Dadabe Noely ome vatomamy izahay. Hoy ireo ankizy rehefa ao anatin'ny Krismasy zay. Andro tena manan-danja ka tena tsy mba mety ho banga. Rehefa migadona tanteraka izy ty, tsaroanao voalohany i Jesoa Kristy. Satria izy lay teraka tany Betlehema, nefa izy koa lay maty tany Jerosalema. Tao Betlehema, tao an-tranon'omby, no tonga teto an-tany ilay mpamonjy. Ka andron'ny Noely ty no famantarana azy fa i Jesoa Kristy dia nateraka ho antsika jiabijiaby sy ho antsika mianakavy. Migadona tanteraka zao ny ora, fa ny Krismasy tsy azo atao bala rora. Koa aza hadiny ny mamonjy sasakalina. Ny Noely akory tsy isan'andro na koa isan'alina. Ny Noely akory hoa tsy isan'andro na koa aman'alina. Mankafiza sy mahaiza mankalaza ary koa mampiely. Fa ao anatin'izy io koa no ahitantsika an'ireo dadabe Noely. Koa isaky ny migadona ny lerany dia aza mba manao fôkasy. Satria andro tena manan-danja loatra izy ty, na ny hoe Noely, Krismasy. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe lamaody. Fifaliana, fialamboly sy maro no azo atao amin'izao fotoana izao. Fa ny resaka lamaody no tena tiako ho lazaina aminao. Betsaka ireo mpanao lamaody sy tena maharaka an'izany. Ny vehivavy indrindrandrindra, nefa raha ny lahy koa dia misy tena any. Ny mety aminao no ataovy, ary koa ampiaro. Tsy izay lamaody rehetra nefa no atao, fa rehefa tsy mety dia atsaharo. Fifaninanana mantsy no hita eto amin'ity fiainana ity, indrindra fa ireo ankizy. Ka misy lasa manao fahatany, nefa dia efa hita izao fa tsy mendrika azy akory ilay izy. Aza mba manao fahatany fa mba dinify ihany no tena mety. Tsy rehefa mamoaka ny sasany ka ianao indray no miezaka mafy sy ho teo vedety. Ekena aloha fa ny soa no tena izy ary koa fianatra. Aoka kosa nefa mba fantaro sy dinio ihany izay tokony ho atao fitaratra. Misy tsy mahatakatra an'izany fa rehefa mamoaka hony dia mamoaka hatrany. Fijerin'olona avy aty velona nefa raha dinina dia mampanontany tena ihany. Tsy hoe betsikera, fa tsy ny tany neny fady fa ny vavam-bahoaka. Koa mba mahaiza ihany ny manao ny lamaody raha mba azo atao ihany re. Mahaiza koa ny mijery fitaratra ankoatra ny olona efa milaza hoe ity no mety. Ary aza mba tia mikorapa-drapaka fa raha io resaka lamaody io dia amin'ilay tena atao amin'ilay tena tsara sy mba mendimendy. Manasa antsika rehetra zany mba hanaraka sy haharaka ny toetrandro amin'ny resaka lamaody. Ary tsy voatery ivelan'ny trano akory zany, fa ao an-trano koa dia efa mampiatra azy.
ka ho anaitra n'ireo mpandondona sy ireo mpiditra matetika ao na ireo mpanao hoe ao dia nosoratany izaho Patrika na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe lasa adala. Mafy loatra tia nonjam-piainana ka tena tsy nazaka ity ranamana. Miasa mafy hatramin'ny fisainana, dia izany tokoa ity ny fiainana. Tsisy azo atao na dia mitaraina, asa mafy izay mila hiatra amanaina. Ny nofinofy ity tsy mba azo tsapaitanana, ka voatery tena lasa adala ity ranamana. Miferinayna koa ny manao zavatra, ny fiainana nefa efa tena sarotra, ary ny hafarany hoe mbola tena tsy ho fantatra, ka izany no mahatonga ny sasany izay mangalatra. Tsy mba afaka ny manao fialan-tsasatra, fa lasa tsy mihinana ny vady aman-janaka, satria ny hohanina an'io dia tadiavina androany, ka voatery tsy maintsy manao ny fomba ahitana an'izany. Miantraika amin'ny saina daholo ny hamafisam-piainana, ka indraindray dia miteniteny irery karazam-panomboany ilay korontan-tsaina. Rehefa jerena taty afara dia efa tena hafahafa, toa mitovy amin'olona avy nidoroka ala ka mila tena tsy ho tafa. Efa mihasimba ity ilay ati-doha noho ny asa loha maro loatra ka ohatrany hoe tsy mivaky loha. Nefa dia efa misy ny fahalasany ny ao anatin'izany sy ny amin'izany, izany hoe efa tena nisy voakely ny ao anatin'ny sainy any. Mahaiza maka hery saina na dia sarotra aza izy io, fa ny fiainana dia miha sarotra hatrany, ka ny moraly ihany no ambon'io. Ekena fa ny fari-piainana tsy mitovy eo amin'ny tsirairay ka efa iaraha malala, fa na dia zany mila korazy foana eo amin'ny fiainana, mba tsy ohatran'ny tiranamana izay tena lasa adala. Nosoratany izaho Patrika na hoe izaho Kinga Black.